Tenany rary. Klasy tokavy ankafaliana no iarabanantsika rehetra miaraka aminay to amin'ny Real TV Madagascar ho amin'ny ty alina ty tonga soenao atao anatin'ny fandarana l'invité du jour ary manasa antsika rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany ovahintsika ho amin'ny ty alina ity Andriamatoa Jean-Irina Rafanomezantsoa izay filohan'ny afary malagasy miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano ary. Miarabanao président ary misotranao nanakina sainy ny fandarana ho amin'ny ty alina ity fandarana zay tena ifatoatsika eo aloha ny mahakasika ny valandresaka ho am-panao-gazety zay nataony ny filohan'ny repoblika omaly alaty tsy amin'ny lampo-panjakana ny avoloa fa eo ihany koa ny raharaha izay misy any mampikoina any anisan'ny ataontsika hoe endreketan'ny firaisamonim-pirenena fary malagasy sahala aminareo itony moa ny tranga-piarahamonina sahala amin'ireny ao anatin'ny adihevitra zay hoentitsika ny sosialim-bahoaka sy ny fiainam-bahoaka io zany dia misotranao nanakina sain'ny fandarana miarabanao ihany kitoka. Miaraba namana Gasikara, miaraba ihany koa mpiainana isa-tokantrano ary makasitraka indrindra koa fanasana satria anatina réaction chaud mafy dia mafy tsika io makasika ny kabarin'ny filoham-pirenena iny eo ihany koa zavatra tena mafy zay mandona tena trop any mampikony indrindra fa fiainam-bahoaka ty ketsika io mba ho adito ho an'ny firenena. Makasitraka tompoko ny fantaniko voalohany raha miresaka tsika nakasika ny valandresaka ho am-panao-gazety zay nataon'ny filohan'ny repoblika omaly dia niresana an'ireo zavatra heverina fa ilaina fantatry ny vahoaka fantaniana manifikitika ny vahoaka fa ho anao manokana nisan'ny andry an'izay valandresaka na hoe nikabaran'ny filoha zay namaly ny zavatra nandrasanao tamin'ny filoha ve ny fandarana omaly toka. Ny jerevako azy Gasikara aloha zany tena marina tamin'ny bandannonce dia natao ohatra satria vehivavy vao présenté tao dia aleo koa hiditsika mba tiasaina amin'ny malagasy alalany atao hoe communication. Ny communication Gasikara tsy hoe ifampanafosafo ary izay angamba fijeriny sasany tsinona ny amin'ny fitsarana hoe Gasikara sy Andry Rajoelina filoham-pirenena no nijereny fa tsy any anatin'ilay fotoatin-kevitra ny atao hoe asa fanaovan-gazety angamba zay tenentsika hoe tsy tokony hitovy amin'ny référence ana Facebook ny tena hitondrahony ny remarque amaly iny hoe tena zavatra marary ny vahoaka no tenenina tsy ilaina valy teny amin'ny filoha. Resaka angamba tsika sanao tamin'ny fandarana farany natalohany farany andalovako teto hoe iriko mba tena hiakatra amin'izany invité spécial devant Gasikara fanondrony angamba izy zao raha fahalalako ny raharam-pirenena no niaonanao sy ny filoham-pirenena débat fa mafimafy kokoa zay angamba zavatra tiako ahitsy aloha mba alohan'ny tenenako sy amaliko anao hoe ny any tena iriko ary zavatra mahasoa filoham-pirenena sy mahasoa vahoaka malagasy rehetra dia mba hikarany filoham-pirenena ao anatin'ny invité du jour na émission spéciale eto amin'ny Real TV satria betsaka ny zavatra tsy tiana zava-maly mbola betsaka ny zavatra mila pina ary zay ny tena nafahana lasa ohatry ny nangina ny filoham-pirenena atao ao dia afaka anteny ny zavatra rehetra ny olona eo koa moa telo menadana reo mpanao gazety dia samy manana ny para omena azy fa ny tena réalité amin'ireny zay tsoko ny mpanolontsaina tsoko ny filoham-pirenena ary etsoko ny rehetrarehetra hoe zava-dehibe ho an'ny filoham-pirenena avantage kokoa ny anaovany émission spéciale devant anao sy devant mpanao gazety hafa satria tena tsy ampy ilay fanazavana ho an'ny malagasy. Eo koa ny teneniko hoe aitsio sainareo mpanara-baovao fa ratsy voadona mafy za manokana zao rehefa mitenento dia angamba ny fantatry ny rehetra zay rehefa manao gazety aloha tsy asiana montage rehefa tenen'ny olona pisoloky ianao tsy voatery pisoloky ianao ary rehefa voatenin'ny olona ianao hoe zavatra maro fa alalana zavatra maro iny dia maniry tsy ho ela aloha zay aloha ny tiako teneny ty ampendoana hoe allo isy mihitsy face à face entre Gasikara sy président satria mba miala le ahim-bahoaka manoloana andreo fanontaniana réalité amin'ny zavatra iaina fa tsy vaovao tokana no eniny dia tsy miteny ny andanona ny akilany fa zava-dehibe afapoanao ve namalina zavatra nandrasanao ve amaly azay ny zavatra lehibe aloha raha ny zavatra eniko
za manokana mahita voaporofo zany tamin'ny émission fa miaino filoham-pirenena ngamba ny voninahitra lehibe ho an'ny Gasikara sy ny Real TV filazany fa hoe eny avokoa ireo vahininao teto amin'ny Real TV eny reo mpanakihana ny économiste sy ny sisa ary tena eny zany hoe manaraka ny rahapirenena akaiko ny filoham-pirenena mino koa zany fa manaraka antsika senao izy zao dia zava-dehibe zay. Ny faharoa dia tena akitsipony ny lazako hoe rehefa nyteny an'ireo débat rehetrarehetra ny filoham-pirenena raisiko amin'ny olona Jirama, raisiko amin'ny vidim-piainana sy ny sisa dia ny aika izy hoe fatany koa le fiainam-bahoaka fa ao anatin'le fahafantarana ny fiainam-bahoaka misy mots maromaro zay fa ampiasa moa zay tena hoe raha nahafapo zany tena nahafapo azy izy satria anisany nampiasa an'le faux débat, anisany nampiasa an'ilay hoe tena sotoavina malagasy viry ary anisany nampiasaiko le fanetretena io fanetretena io fa kosa ao anatin'izany rehetra zany dia tokony jereny filoham-pirenena ahoana ny anatanterahana ny reny zavatra nylazainy rehetrarehetra reny satria raha ny filoham-pirenena manokana dia hitako namana Gasikara feno sofa reny fomba fanadihadiana maly reny mety misy ny andry résultat fa ny résultat hoe araka ny fanontaniana zay napetraka ao tamin'ny filoham-pirenena dia mihitsy hoe fantatra hoe le fiainam-bahoaka fantan'le fiainam-bahoaka ary zay ny angaviko indrindra sy ny angatahako hoe ny anankiray andao voaboasantsika sy anao le fanetretena raha tena manetretena tokoa ny filoham-pirenena dia neveriko fa tonga any amin'le tanjony satria zay ny namarana amin'ny fitenenana hoe ray ny malagasy tsy tokony ho zarazaraina amin'ny malagasy dia ao anatin'izay sarazarana zay zany tokony ho pratikentsika farak'izay aingana le izy andeha fifidianana dia tokony ho marika fotsiny ihany ohatrany hoe fifidianana laika fa zay teny filoham-pirenena zay le hoe firaisankina sy ny fihevanana ary mifankatiavana ao anatin'izay rehetra zay tsy misy mifanajana potika ny sotoavina mazava ny zany na Madagasikara fa hitantsika rehetrarehetra fa mifamingavinga tanteraka ny mpitondra mety hiteny hoe mamingavinga azy mipanohatra fa mipanohatra koa miteny hoe tsy mirarahana fitondrana nefa tsika malagasy anankiray dia bloqué eo amin'ny resaka zavatra maro angamba ny netombohan'ny adevitra romaly na Madagasikara dia ny hoe resaka bilan ro zava-bita sy ny tsy vita angamba kosa tsika aloha samy tsisy andainga fa hoe tena nanao ary nanao foto-drafitrasa be dia be ny filoham-pirenena sainga any anatin'ny résultat le hoe nametraka ianao le hoe ahoana fijerevana n'le fiainam-bahoaka any amin'le fidangana ny vidim-piainana nisy tsiambaratelo be dia be nilazako azy moa zany tamin'ny page Facebook sy ny mpanao gazety zay tonga tao amiko dia hoe misy secret d'état zay nisany voaka nisan'izany groupe ny Jirama gaga tokoa ianao amin'ny groupe ny Jirama ka zay zava-misy maronao amin'ny Jirama hoe 40 millions d'euros sa dia dollara ny lazany azy no vola isa-taona anofana an'le groupe mety groupe ray na société ray fa fahalalako azy ohatry hoe 120 millions de dollars eo no mivoaka amin'ny Jirama dia nefa zavatra misy dia 29 millions d'euros no vidina groupe ray vaovao tapataona ozy ny filoham-pirenena dia azo zay zany zavatra zany zany naninona ny komokomina tao ka teo dia misy zavatra anankiray zay enjahantsika ty kosa angamba dia mino fa sady sy propagande nataon'ny filoha no tsy anona hoe miandro vahoaka malagasy amin'ny délestage 3 semaines mena devant iny moa zany nisy fanontaniana napetraka ao sy Abraham Razafy hoe ametra-pialana avy ministère ny angovo na iza ny isy raha ohatra ka tsy vita ilay fanamby ao anatin'ny 3 semaines fa zay zavatra zay zany andrasana satria iny koa dia miantoka ny création d'emploi sy ny sisa maro isan-karazany dia matoa zany rehefa mivoaka reny secret d'état reny zany no samy voyan'izay teto Madagasikara voalohany hoe misedra olana be dia be fitondrana satria ny Jirama dia tsika rehetra ne mandoa volan'ny Jirama daholo tsisy tsy mandoa volan'ny Jirama orinasa mihodina mampidi-bola le izy fa maninona misy an'le vente à perte maninona misy an'izay dia azo réglé zany zavatra zany hoe tena le fitiavan-tanindrazana ary io napetraka foana na Madagasikara hoe ny tena problème eto Madagasikara ny banque eto tsisy an'ny malagasy na ray ary resaka sandam-boly tsika faharoa Jirama tsisy malagasy zany ny tompony groupe sy ny sisa ampiasainao fa makatombo fotsiny ny fahatelo ny resaka communication resaka Facebook ny telefona sy ny sisa tsisy ana malagasy koa ny fahaefatra ny resaka solika sy ny pétrole na tatoato aloha zao tsika mandromandry amin'ny resaka vidina solika fa manomboka indray ny eo amin'ny iraisam-pirenena sy ny sisa inona indray zavatra isy eto Madagasikara ka ny tiako ambara amin'ireny zavatra nambara ny filoham-pirenena ireny na Madagasikara dia ny hoe symbole ihany mpitondra eo ary ampijalindreo avy any ivelany ary atoekarena rehefa tiany apetraka eo mpitondra io na tiany mpiteny io na tiany ho an'ny vahoaka io dia afaka hozogozony na atoekarena satria ny NDB amin'ny firenena rehetra zay tokony navatana tao anatin'ny fandarana iny dia tsisy ho an'ny malagasy tsisy malagasy afaka mieritreritra an'izay dia izay no mijeriko an'le izy hoe amin'ny ankapobeny iny fa ny tena tiako ny tena iriko dia ho avy eo fandarana manokana na éviter discours ny filoham-pirenena mba halalana kokoa satria tao anatin'izay mety hoe raha fijeriko tamin'izany nanaraka an'le fandarana zay
mieritreretoka hoe tena farak'zy avo indrindra tamiko io fandarana iny a ditako hoe nalay fotona fampizarana le fomba famaliana tsy ampy satria adiny telo le fandarana fa azo lasaina hoe azo enatiny ray le fandarana fa mipetrapetraka daholo kosa lay fanontaniana fa matetika zany le fanontaniana ao anatin'le izy a misy tsy mahavaly tsara ny filoham-pirenena ianao koa mety mino fa mbola nisy zavatra nanitikitika raha fijery mpiaino hoe tena mbola nisy nanitikitika ny gasikara mety tsy nisy nanitikitika ny abrahama nisy nanitikitika miora tsy valy ka io a dia tokony ataon'ny filoham-pirenena mitovy tamin'ny zavatra nisy tamin'ny coronavirus satria latsaka anatiny le firenena amin'ny changement de comportement amin'ny fandovanany ty Madagasikara ty tokony hiasa mafy ny mpanao gazety tokony andray vaovao tena marina sy fanazavana tena fieno amin'ny tompona andraikitra ka mety nampisavany 10% ny alina ny zavatra nisy alina fa nitanjotsika faravaratsiny any amin'ny 60% raha ny sifra foana moa nresahanareo maly zay tsy ho azon'ny malagasy mihitsy fa raha amiko de hoe tokony jerentsika hoe isavatra any amin'ny 60% ny ayahan'le malagasy indrindra fa avant élection tokony nanomboka na zany ny filoham-pirenena isak'alahady hariva mitovy amin'le teo amahana an'ireo olana maro be isan-karazany maly avo tonga saina hoe inona kay no tena olana marina 14 milliards 14 milliards sa ohatriny nalanina amin'ny jirama ahoana ny resaka lalana inona nambara filoham-pirenena zao le resaka lalana maly ny filoham-pirenena vao namoaka baiko hoe mena volan'ny fond routier zany zavatra zany na Madagasikara za tena miantso tena miteny filoham-pirenena zava-dehibe dingana vitanareo iny a fa mba mangataka isak'alahady mba tena isy zay fanazavana entre zay mba elantsika satria ny Facebook ny lasa mitsara lasa ny asa fanaovan-gazety lasa mbanjavatra ary iny tena asa fanaovan-gazety goavana satria nanaparitaka n'iny daholo a ny télé sy ny radio teto Madagasikara tsy teto toerana fa mampikony any mijery an'iny ary tena natao mihitsy ahafahana mijery an'iny fandarana iny satria zay vo manomboka mazava na resaka nationalité io na misy fa mbola tsy ampy be dia be na Madagasikara fenso zavatra anankiray ihany koa tsy azontsika hoditsita dia hoe ny vahoaka malagasy zany androany a dia niaina tao anatin'le fahasahiranana rehefa nresaka ny filohan'ny repoblika misy fanantenana ve ny malagasy raha nresaka n'ilay telo herinandro ho an'ny délestage a mitondra fanantenana ho an'ny malagasy fe zany ny resaka lalana ny fiakarany vidim-piainana maro samihafa andriamatoa zao nirina raha fanomezantsoa satria zay le hoe terratera ozy ianao andrasan'ny malagasy androany a ka amirenako an'le fanontaniana toka raha za manokana dia misy zavatra hitako na Madagasikara tsy ampy ny valiten'ny filoha zay tokony hamalina an'ilay hoe tsy atamin'izao fitondrana zao irery ihany fa nanomboka nahazo fahaleovan-tentsika zay le tena hoe tsy ampy le dibao maly tena tsy hoe tsy ampy tsy hoe andeha isitona lakilosy ny alehako eto ozy a betsaka zavatra mbola ao am-pon'ny filoha tiano avoaka ao anaty zavatra misy ary misy mibloqué anisan'izany anie zao fanontaniana mbola tena andrasana valiny tamin'ny filoha raha maly le hoe ahoan'ireo manodidina azy tena tokony misy minitra maromaro mihitsy ny tenenana hoe jodasy moa no namarinzany azy hoe 12 ny mpianatra Jesosy a fa nisy jodasy tao fa tsy jodasy ray anie mamingana ny filoha ao ary reo manodidina azy reo ihany no tena namotika azy tonga ny fifidianana dia lasa ho adversaire-ny daholo reo ary mahita vahaolana hafa hoentina ahafahana mametraka an'izay dia ny tiako tenenao anatin'izay na Madagasikara dia ny hoe ny veriko a fa tena mangataka amin'ny filoham-pirenena mingavy mitalao a hoe tena mba isy zay rehetrarehetra zay indrindra fa zay fahasaranam-bahoakanao zay zay tsy tena voaresaka satria eo ny jirama tsy afaka adiny telo ny resahanareo teo fa mbola betsaka ny zavatra tsy voaresaka zay tokony ampiandrina sain'ny malagasy ary betsaka ireo zavatra atao ohatra ny fiompiana ny fambolena zay resahantsika rehefa avy eo hoe inona ny tena vokatra ao anatin'ireny fa avy tatena ara-tsakafo ny resahan'ny filoham-pirenena zay bazeko aminao hoe ny atao hoe sosialim-bahoaka ny ena Madagasikara fiansoa dia lalana trano fonenana ny resaka jiro sy rano resaka fampianarana ny resaka fahavitatena ara-tsakafo sy ny sisa dia mametraka aminao Madagasikara fianso hoe raha izay zavatra tenentsika zay tsy hovao anatin'iny émission iny mbola betsaka mampiahy amin'ny vahoaka ary mahatonga resabe ny fiarahamonina ka ny filoha dia manana ny zavatra noentiny mino fa amin'ny maha-leader rehetrarehetra amin'ny mampitarika toy anay minay ara association sy ny sisa noentina tsy mandry andro tsy mandry alina izy ary misy zavatra ao am-pony anisan'ny mbola tokony ho jireny zany resaka hoe fahasaranam-bahoaka zany zay nyteneniko hoe nisy zavatra nytenen'ny filoha zao hoe tsy za filoha rery ihany fa reo ministra reo koa dia tsy iza moa ministra teo ary zana niandry tamin'iny zao a na dia inatiny telo iny raha hoe anisan'ny mba mivaly tao ihany koa zany le etaeta zay tsy vovaly teny amin'ny assemblée nationale zany zavatra zany satria teo le ministra dia zany zavatra zany a no zavatra jerentsika hoe misy olona mibloqué ny filoham-pirenena misy anefa tena fanapahan-kevitra tena rispo azoko foezina amin'ity ny teniko namana Gasikara dia ny hoe za manokana mahita fa manam-piniavana ny filoham-pirenena nefa sahirana izy no olona 10 taona maherina zahoana fahaleovan-tena nisy dika
sahirana izy ro manodidina azy izay tsy nanampy ho antady toerana sy nameny tombontsoany sy nanao ny galabina tao anatin'izany rehetrarehetra zany ny azo ny filoham-pirenena tongavanao anatin'izay firaisakiny zay de communication ahafahana manetsika amin'ny malagasy ihany ny angatahako an'ilay hoe apio tena ataovy aloha le isan-kalahady anazavantsika andrefesantsika ary reny zavatra rehetrarehetra reny ohatra zao ny jirama maly nanazava izy fa ny olona mety tsy nazo an'izay le hoe natao le panneau solaire tena avoaka teo le district BDB hoe reto zao dia ho atao panneau solaire zany hoe ezaka natao zay fa ny zavatra tokony izy zay meny fotoa alohan'ny raha tsy diso izy zay amin'ny volana ona inona le teneny teo hoe ho jereny rehetrarehetra reny fa mifamoronana asa mbola mila jereny filoham-pirenena zay ahoana mifamoronana asa ahoana ny afantarantsika elantsika fa anankiray malagasy de le fanetretena tena moako goavana be de le faux débat zay ma faux débat satria itentsika hoe tsy navita amin'ny filoha nanao zao filoha diso zany raha zay ny teny mpanohatra nanao filoha fa tsy tonga any amin'izay fahasahiranam-bahoaka teneninao zay inona zany ilay solution ary mino fa misy ambadika amiko ohatra hoe mety ilaina noho ny amehana resaka varitsinjo zay ny tenen'ny filoham-pirenena sy sisa maly fa tokony isy teknika afahana manao le varitsinjo hoe ohatra alevantsika any voay be ve sa ho alevantsika any etapony orombe sa ny etapiketsa reo olona de omena vary sy anamboarana trano eny izy afaha manodina nylay fa avy tatena ratsakafo fa tsy hoe hoto amitsika ty izy de ampiakary président pokotany daholo ray fianakaviany any ambanivohatra am'izay fahasaranam-bahoaka teneninao zay dia lasa indray le imosy ny fizarana vary de mitombo indray ny lisitra lany le vary de tondasa tsy tsarony ny any ameza koa azy na Madagasikara de zao hoe tsarovy fa neto Madagasikara manao soa dia sarotra noho ny manao ratsy ary ny atao hoe manao soa nefa de maka ny ratsy rehetra ho atsaraina de tokony ny vonona ny fiovapo mahery vaikitsika malagasy amin'ny fanovana ny firenena tsy vitana filoham-pirenena ray ny manova Madagasikara nandritry ny 10 taona zay potika fa mila miara-misa latsika ary miara-misa mijery ny atao hoe fitiavan-tanindrazana na Madagasikara ny fitiavan-tanindrazana tena marina de manampy malagasy pra-tanindrazana aminy ary ny tena olana tena mialatsiny monsieur le président anisan'ny ty resaka ty fa lay fizarana andraikitra ny tsy ampy lay fizarana andraikitra ho an'ny malagasy manontolo tokony zany jerentsika daholo société civile ny antoko politika fiangonana ny heriville rehetrarehetra mpanao gazety fa tsy ho anatina tsisy visible afahantsika amin'ny teny hoe aizaranisy de any amin'ny filoham-pirenena nyeriko ny président pokotany lasa eriko ny filoham-pirenena de zany zavatra zany de ga ao anatiny ohatra zao hoe ny eriko député lasa eriko ny filoham-pirenena ka eo zany le visible tokony atao hoe ahoana ny izarana tsy rairay avy ny andraikitra ho an'ny malagasy mety misy ny lalàna fa akoatra ny lalàna inona le zavatra tsy mety alalàna amoazana lay hoe tena fitiavan-tanindrazana satria ao anatin'izay rehetra zay de hoe ty tanindrazana tsisy olona tsy ty tanindrazana niakatra eto aminao fitiavan-tanindrazana ny karako eto ka zay zavatra zay no jerentsika hoe ahoana ny zaran'ny filoham-pirenena ny andraikitra anaraha maso tsy menomenonana sy tsy fambezatsiny dia eo koa ny tokony ilalady jerentsika hoe ahoana ny resaka serasera tena metrahany io asa fanaovana gazety io na mana gasikara mety misy ny tsy samy teny azy fa potika ny asa fanaovana gazety ankehitriny amin'ny resaka Facebook nisy gazety gaby ianao mety maharaka an'izany raha tantara mitaraina mihitsy hoe vaovao tokony mbola ivoaka mbola ao anatin'ny fanadihadiana de fa Facebook malala aloha de fa tsy mipetraka le asa fanaovana gazety satria na vaovao marina na vaovao tsy marina ohatrany hoe tsisy olona tsara ntsony eto Madagasikara na ray ara tsika rehetra zany na iza ahitana kilema daholo somary mialatsiny fa taitra ohatra ny somary tsy haiko moa zany hoe faiko ve sa inona hoe hosamborina gasikara feny social vide miparitaka eraky ny tanàna zany ny azo fa ahoana nisy iny zany isika inona le eriko le olona ary zany zavatra fandototsaina ohatra zany de lasa miteraka olana amin'ny fiarahamonina mahatonga ny olona kahala n'ilay fitondram-panjakana satria tsy ho marina le vaovao ary matetika zany de afaka manao misiora fa compte faiko miteny an'izany gaga ny olona rehefa aveo hoe io kai gasikara fienso fa nanao fanadihadiana filoha iardrina ratsovelona fa ny antsoazonay de ahoana gasikara io ahoana ary fity hosamborina mony reo amiko zany nitsahotra reny de ilana foana fanazavana matetika raha mbola eto Madagasikara amin'ny président de tokony andeha izy ary mampiakatra lay taux de popularité ndresahanao mampidina an'iny ny fanazavana ny eo am-pon'ny filoham-pirenena sy fanazavanao ny any am-ponao ianao ny solotena ny vahoaka eto de zay zavatra zay zany ny angatahako hoe tsy maninona ataovy adiny ray sasany na adiny roa émission spéciale du Gasikara sy filoha andririna ratsoelona dia hitatsika marina aorianan'izay vahoaka mametsiny na tsy mametsiny de mihina fa ohatry mivavahana ivavahako nisy zay hoe
mba tena mila voaboasan'ny filoham-pirenena le hoe fanetretena lay hoe sotoavina malagasy fiery mila voaboasan'ny firenena fantrana lalina sy sisa rehetra dia miandry an'izay émission zay tsika hoe ingane ka izy zay na Madagasikara mankasitraka andri matoso indrindra fa miatso raha miverina kely makao amin'le fiainam-bahoaka zany tsika inona ary no tokony ataon'ny iza androany inona ny tokony ataon'ny mpitandro filaminana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana inona ny tokony ataon'ny fanjakana zany manoloana ny mety programme lasa fantatritsika io fa mety hoe akaikaiky zany fotoam-pamaranana ny manda zany mbola misy enim-bolana moa raha toa ka tsy kandida efa 2 volana sisa raha toa ka kandida afana zany mametraka hoe inona ny lahara-pahamehana tao anatin'izany resaka nyresan'ny rehetrarehetra any ekeny misy ny fodrafitrasa sy ny maro hafa mba ahafahan'le vahoaka malagasy misurvivre androany toka ny fizarana rena tsy mitovy angamba ny tena olana eto Madagasikara na Madagasikara misy manan-karena diso tafahoatra sy miopapana fa misy mahantra fa diranovana zay tena mijaly any ao anatin'izay fahalemena zay dia tratra ping-pong tsy misy ny tena andraikitra vanina raisiny tsirairay avy ny tiako azavaina aminao amin'izay hoe inona ny andraisan'ny iza dia hoaiza ny iza dia iza no ahoana malagasy anankiray tsy azo sarahana ao zao filoham-pirenena dia ao anatin'izay na Madagasikara fianso ny tenenako hoe misy zavatra mila petraka tsara aloha le cadre hoe sosialy inona le sosialy efa naveriko teo fampianarana trano fonenana ny resaka sakafo hohanina ny resaka fahasalamana ny resaka maro raha nijery zany ianao voaton'ny filoham-pirenena daholo omaly reo sosialy vahoaka reo nandritra n'iny fandaharana iny fa ny zavatra tsy fantatry Gasikara dia minainaina ny vahoaka any ambadika zany minainaina ny vahoaka satria tsy hainy akory raha hoe inona ny ananganana n'ilay fotodrafitrasa misy eo aminy dia zany zavatra zany misy ny fifaniliana zay foana ny problème misy ny fifaniliana raha ny tenen'ilay fandriam-pahalemana amin'ny filoham-pirenena misy olona nena Madagasikara ohatranay eny zao mba efa elana nagataka an'izany hoe monsieur le président zay mba manana sosikevitra hoentina anasoa mpiarabelona amin'ny fiarahamonim-pirenena anay zay hoe rahamonim-pirenena tsy mitady financement avy any ivelany fa mba manana tolo-kevitra zay afahanay manetsika ohatra zany ny zavatra anankiray nanomboka tany amin'ny Nadine Ramarsson dia efa miformena tao anatin'izay sosialy-bahoaka zay fa tsy tonga amin'ny mihitsy ohatran'izany ny projet exode urbain raha ohatra ka misy ny fanapahan-kevitra misy olona be dia be azonay votana avy eo lareny eo kely na mipatoretsena na nitoa petraka eny amin'ny exode urbain ary lasa anakarena mampiakatra n'ilay arakarena fao be araka ny voaresaka reny fa matetika zany na Madagasikara vianso dia ny hoe raha miditra hoe depuis la ranoranony fanaratsiananao vao mijoro zao niry zany Gasikara ohatrany hoe tsisy olona tsara eto Madagasikara misy olona tena manana fanapahan-kevitra fitiavana ty anampy ny président de la république fa ny olona fikitiana fierovana ny tombontsoa manokana ao amin'ny dapa ao dia ratsiny reny olo reny ary tsy omena sehatra misy olona tena manana viviriany anavitra ny mpiray-tanindrazana aminy fa tsy nahazo lalana zany satria tsy tompona andraikitra nefa dia virikona na Madagasikara ray ny président de la république ray ny prime ministre ary 2 ny ministre 50 ny député mivahoaka 9 tapitrisa mihoatra dia zany zavatra teneniko anao zany inona ny andraikitra izy ny andraikitra voalohany dia zao hoe aleo samy mipetraka samy makanitsiny ameo ny andraikiny apio ny fiarahamonim-pirenena tsy ireo tsy vita mihitsy zany hoe za mihitsy ozy ny filoham-pirenena zao hidina andeha izara vary zay no raisiko ohatra aminao marina fa hidina eo filoham-pirenena manakaiky vahoaka azy ny filoham-pirenena fa fantatra eo filoham-pirenena ve fa dia tena hoe le tena mahantra maro ndreo mivary reo fantatra eo filoham-pirenena ve fa tsy avy président Pokotany reo nanamboamboarina fotsiny dia mandeha filoham-pirenena lasa filoham-pirenena avy eo miaraka amin'ny garde corps zay tsy afaka ao anton'ny rehetrarehetra raikitra ny ady eo amin'ny Pokotany raikitra ny totondry satria tsy zavatra tena réalité ny atao lay tompona raikitra solo tena teo filoham-pirenena farmay monsieur Gasikara za tena miteny aminao andao ifaninana ny collision mataovy 10,000 ariary isan'olona fotsiny dia atao ve zany amenao ny collision io ameko 10,000 ariary avy ny isan'olona fa fia mihipoka be io zany hoe fizarana zavatra fiampona ny olona fa ka amitaka zay ka raha ny responsabilité zany dia ny hoe manomboka tokony iaino hijery filoham-pirenena iza ny tena manampy azy izy reo petsara velatsy aminy ary iza reo vaky ao anaty sambo dia mitsoka fa ny fitiavan-tanindrazana nanana filoham-pirenena raha tsy misy malagasy tena mijoro manana fitiavan-tanindrazana toy azy dia niverina satria ny akamarony any olona varam-pianarana avy any ivelany tsongatsongaina hoavana tsy malala akory zany hoe ino zany kafe sy ramanonaka zany tsy malala akory ino zany charbon zany tsy malala akory ino zany kitay zany fa tamy misy fanapahan-kevitra be diabe dia manimba ny fiainan'olona ary ty tena zava-doza ny asa rehetra eto Madagasikara ny akamarona mana Gasikara dia informel avokoa fa zay asa informel zay ahoana ny arovana ny olona ao anatin'ny asany sy ny fivelomany afahantsika mametraka amin'ny fampandrosoana ny firenena fa matetika zany fivelomany io
dia asitsy misy olona tonga de pitehana fotsiny fivelomany vatra moron-dalana de miala ametrahana téléphérique eto amin'ny petite vitesse de miala fa misy débat tokony atao reny mba afahantsika miteny hoe afandrodanana trano ohatr'izay zany zao hoe zavatra tsara ndraisin'ny fitondram-panjakana tamin'ny manoloana ny ato-tany dia famezana karatany be de be zany reo asa informel ankehitriny izany ametraka an'ireo afahana mijery ny hetra miditra amin'ny fanjakana afahana miaro ny lalàna am'ilay fiveloman'le olona fa tsy aro dokotera daholo tsika tsy formel zany avadika formel zany zavatra zany tokony jerena to amin'ity fireneny ty raha tena ty tanindrazana ijerevana ny lehetra mamoaka bilan statistique fa hitanao raha ao anatin'ny bilan statistique fa tena zava-doza io ka zany zavatra zany na Madagasikara mety tsy voajery zany misy olona manana za zany tena nyteny aminao hoe tamandarana rehetra na tsy teto amin'ny reality vie rehetra raha manana andreo tena fiainana tena faniriany malagasy andray andraikitra ao anatin'io ka mila manova filamatrytsika mila manova toetsaintsika tokony fantatrao filoham-pirenena hoe misy olona mangataka audience ao aminy nefa tsy mahazo audience mihitsy satria misy anina misy olona jerijerena fotsiny tsara bika eny ohatr'izao de tafiditra miresaka amin'ny filoham-pirenena nefa diso ny hevitra hoentiny ao anatiny zany zany zavatra anankiray hoe tonga ny orasin'ny fotoana za tena miteny aloha fa manana raha fijeriko an'le débat manana fitiavana manana finiavana tia ampandroso ao filoham-pirenena fa misy mibloqué azy ao nareo tsy afaka manao an'izao nareo tsy afaka anao an'izao zay le mbloqué zay manodidina azy ka manodidina azy misy olona tsy milamina tsy izy rehetra fa misy ampahan'olona ao tena tompomena kely moa zao filazantsika azy zany zavatra zany mahatonga an'le faux débat voalaza io ny faux débat zany moforonona tamina émission anankiray tamin'ny fahitalavitra dia manjaky zany nampivatrana anana zao de tena azo olona le faux débat fa misy faux débat avy any amin'ny mpanoatra de misy faux débat avy eo amin'ny mpitondra fa ny tena marina dia ny hoe lay fanapahakevitra mamerina ny sotoavantsika lay fanapahakevitra ho filomaly hoe tena aniry tena ny fanapahakevitra ho filomaly hoe hijery ny sosialim-bahoaka fana reny andao ho réalisentsika andao ho jerena za manokana dia amafisiko zay tsy mbola nisy mpanao politika na ame volary tsy mila zay fa la fitiavan-tanindrazana amin'ny boboky ato anaty tsy misy point akoatrany hoe eto ihany afaka anaovana an'io ohatra zany orinasa farma malagasy io misy ko farma malagasy ankehitriny nefa za en tant que mpitsatana mijery ny filany malagasy an'io resaka fisabonana netim-paharazana io de miteny hoe azo ahodina tsara io farma malagasy io nisy fotoana mifandraisany DG amin'ny farma malagasy de hoe ahodina io ndao ahodina io satria mifamonjena amin'ny malagasy ny zava-dehibe de tsy voahodina le izy satria maninona any ambadika any misy karaha vo idirana ohatr' zao de idirana de simba le filoham-pirenena de farany lasa tena nanimba olona be dehibe ilay manodidina an'izay rehetrarehetra zay ny tontolo ny hoavy no resako kely raha sitrakao satria raha ny fandarana maro moa zany de hitantsika hoe miroso makany amin'ny natanterana ny fifidianana ny fitondram-panjakana de matozo ny rina raha fanomezany tsoa ao ihany koa ny mbola miresaka hoe tena ho tongany ve tsika manahoana ny mipetraka toraka zany ihany koa ny hoe tokony nisy ady hevitra asa mitinika nasionaly ve samby zany efa manokatra an'izany moa ny FFKM am'izao fotoana zao akoatra ny fifidianana no mety ho fampiavana-pirenena sy ny maro hafa eo ihany koa zany ny resaka ny amin'ny hoe so de tokony ho jerena ihany gouvernemanta milo amin'ny fifarany mandat izay le ho avy retrarehetra zay no tiako areotanao ianao ve anisan'ireo le mivoy ny amin'ny hoe andao fitainy fifidianana amin'ny fahasivy ny volana novembre io ny fidinana voaloha faharoapolo ny volana décembre ny fidinana faharoa anisan'le mitaky ianao le fasy le fifidianana de zay alany indray no mitantany eo namany io raha ohatra ka mbola irotsaka ny mpitondra kehitriny sa miantso an'ilay isina hoe dialogy sy mety ho conférence mihitsy ny andriamatozo an'irina famizantsoa resako tena tsara fipetraka indrindra zay fanontaniany Gasikara zay satria misy zavatra tsy milamy mety Madagasikara tadidio fa betsaka reo mpisomponenana politika any ivelany Madagasikara misy ny olona mbola migadra ny resaka politika ary misy teny filoham-pirenena ao maly hoe tany izy nisy an'le vedetina sambo de nangataka familana tam'le izy fa ny zavatra misy ankehitriny aloha ny teneniko anao alohan'ny amalaiko no avy de ny hoe tafiditra foantsika anatin'ny valifaty politika raha hitantsika zany ny fifampiantsiana ara-politika na Madagasikara de mitondra makany amin'ny ady an-trano na titsika na tsy titsika zay miteny de misy babany avy koa ary manao fandrahonana mivantana na akolaka tafiditra anatin'ilay vasange de zava-dehibe ho amin'ny fitenena amin'ny filoham-pirenena hoe isy mifanetretena za zany tena miantso ny filoham-pirenena hoe bon ataovy mazava fitsipy-dalao hoe meo famela-keloka avokoa ro mpanao politika ny ivelan'ny Madagasikara ny ato anatin'ny Madagasikara sy ny sisa tsy ilaina débat zany fa ananan'ny filoham-pirenena zany resaka an'izany hoe tsy mifanagadrana olona ny lara-pahamehana amintsika eto
fa hoe ny fifandrirana ao anatiny tijireny reny na Madagasikara fensoa raha mijery zay nefa FKM mba hataperana ilay valifaty politika satria firaisan-kina ny tanjony filoha dia le teknika androsoany ao anatin'le firaisan-kina ny mila jerena Gasikara hoe inona ny ampitambatra an'le malagasy anankiray ohatran'izany zao ohatra hoe mitabataba foana raha matofany soerinay voye droit malagasy azy na ny France ary izy mipetraka fa ao anatin'izany rehetra zany a le fifanajana ny tokony isy aloha tamin'ny misy fanjakana eto ary zay zavatra zay ny fanjakana zany dia tokony hiteny dia meloa dia izao hoe andao taperina hatramin'ity volanyity io fampiatsitsika io a io fanalatsika baraka io a andao apetraka ny règlement de jeu hoe Gasikara fensoa hoe alao mba hijanona amin'izay valifaty politika satria zany zavatra zany olana foana teto Madagasikara tokony jerevantsika ny tena misy za manokana zany dia mangataka amin'ny pardon national fifonana pabimaso na izy na izaka manana volonté ifona ao anatin'izay rehetrarehetra zay a dia tokony ho tenenina ao anatin'izany rehetra zany hoe tandrazana raha manana ity mba hananatsika fifidianana sy fampandrosoana any ariny zay le teneniko anao le hoavy teneninao zay tsy zao zany tsy vita zao zany satria ao ane misy miteny fotsy alefa sy ny fifidianana fa rehefa lasa ny fifidianana dia hoavy ary zay le teneniko anao foana misy ny jila politika sy mipikarama anaty politika reo jila politika dia mivoivoy etsero 200 millions d'ariary ny caution zao dia efa manomboka sahirana satria teo mety mbola azo sangina avy efatra nohony teo le izy dia zao tsy afaka isangina dia tokony hiditra amin'izay valany hoe aiza le tena etika e déontologie ananany mpanao politika zay raha jerinao avy zany tsika dia mila petraka amin'izay le izy hoe ohatrany ahoana ny zavatra hipetrahana ao anatin'izay resaka manodidina fifidianana zay fa raha fifidianana mety efa sivany iny marina fa sivany iny satria tsy moramora nitady an'izany 200 millions d'ariary zany dia efa sivany iny fa zay sivany zay tsy anliana an'izanizy tsy tokony misy ahilika eto ary tokony iraitsika tokony hafantatritsika fa tsisy fahagaganitona Madagasikara mandainga zay hiteny hoe za dia anao miracle mandainga zay hiteny hoe za dia hiteny aminareo sy ampiseho aminareo fa zany havita fahagaganao tsisy mahavita fahagagana amin'ny mpanao politika na anankiray ary zay tenena koa na Madagasikara fenso hoe fihetsy anareo mpanao politika milaza satria manambola mananainao manjery manana toam-piasaina fa mbola fihetsy koa ny vahoaka satria misy vahoaka ny raha tamin'ny 36 candidat farany teo jerentsika anisan'ny directeur de campagne tamin'ireny teny hoe misy eto ivelany t-shirt hafa antony faharoa t-shirt hafa mety misy t-shirt fito sosiny any anatin'ny vahoaka anankiray na ndray vola izy tatsy na ndray vola izy tatsy na ndray vola izy tatsy satria mibetsaka ankehitriny mieritreritra hoe fikaramana tonga ny campagne na ohatry hoe campagne letsi 10 taona ny andrasana letsi io tonga tiany resaka fifidianana dia mihetsiketsika daholo zay manangon'olona mitsangana daholo zao fikambanana antoko politika antoko mpivavahana ary zay ny problème somary gaga ihany mahita an'ireo faneho-kevitra maro isan-karazany reny hoe lasa be mpaminany lasa samy mahita amin'ny messi mpanao politika koa mitovy ny antoko mpivavahana sy ny mpanao politika mba hahafahana mamesy mamiravira ny sain'ny fahantrano ny malagasy zany zavatra zany miteraka olana daholo hoe akaiky ny fifidianana misy ny atao hoe remena bila misy ny atao hoe nahita Jesosy tany am-parantany misy nahita hoe na mpanao politika mahita mazi mahita iny hoaizy ty firenetsika ty mikorotana ambony ambany le firenena satria samy mieritreritra vita mazi sy fahagagana avokoa fa ny fahagagana sy mesia tsy misy afa-tsy nyteny tokana ihany dia hoe mila miray ny malagasy mila mijoro ny malagasy fa atsika mitrotra makany amin'ny zavatra tsaratsara kokoa ka zany na Madagasikara tsy misy hoavy Madagasikara mihitsy ankehitriny amiko samy belapoasy daholo na ny antoko mpivavahana zay milaza mpaminany ny forona etsero ny resaka antoko politika sy ny sisa eo ihany koa na ny etika ny déontologie amin'ny mpanao gazety ara makaforonana mafimafy kokoa ny amin'ny zavatra tsy tena réalité lasa vaovao diso misy ampin'ny Facebook afaka miexploiter hevitra daholo ny olona rehetrarehetra ka grand pardon andao tsika hiara-iaiko fa samy diso teto amin'ity fireneny ity andao tsika hijery no avy ny taranaka ahoana ny ametrahantsika zany rehetrarehetra zany ohatr'izany zao misy hoe manampahaizana ny ilain'ny firenena raha za manampahaizana zany mbola divako anao mbola diso zany satria ny 90% malagasy dia mahaihay sy tena any amin'ny niveau mbola tena ambany mety 10% zareo ny ady ao anaty manampahaizana fa reo 10% manampahaizana reo mbola nitsoka lasa ny asan'ny France tsy haiko 800 000 mahery ireo diaspora any France na any Europe dia 4% ny any firy zany sisa manampahaizana amin'izany eto gaga ianao rehefa mahita an'ireny fanadihadiana sy sisany an'ireny hoe malagasy ray malagasy reny teto Madagasikara
any ivelany miasa ary mitana ndraikitra ambony mitana université ny akamaroany reo dia mitana daholy an'izany andraikitra ambony zany ka ohatrany gasikara fesoa zao mpanao gazety miaritra trèvle eto samborony ianao dia tsy afaka itsoketo anao nefa ianao nitady masoa malagasy zay manao eto Madagasikara dia ohatrany hoe ratsy daholy fa tsy nisy an'izany filoham-pirenena tsy nanana fitiavan-tanindrazana zany aitsio diso zany fa tsy afaka maninona izy satria voageja an'ilay firenena vahiny sy voageja raha teo kareny ka rehefa tenenina raha zao raha zakatsika ohatra na Madagasikara ny andao tsy ampiasa telefôna andao tsy ampiasa carburant andao tsy ampiasa jiro dia manaiky tsika fa resitsika reo ivelan'ireo revolte afa mihitsy nitondrana zay fa raha mbola andro zareo reo dia zay tiany atao zay no raha tsy nametraka fanontaniana ary ianao raha mbola tsy tafiditra anaty vahaolana ary tsika ianao dia mba hitodika kely amin'ireo opérateur économique eto Madagasikara mitantana manana anjara ao anatin'ny jirama manana anjara ao anatin'ny solika manana anjara ao anatin'ny réseau téléphonique sy ny fitaovan-tserasera reo manana anjara amin'ny banky tsy reo fa nazahoanareo tombontsoa mihoapapana amin'ny vahoaka malagasy aza ataonareo tsinitsinina mpitondra malagasy fa ny vahoaka efa mafy zao efa metezitra hiarinany ataonareo dia tokony jerena tsy afatin'ny reniny sy ny zanany ho anareo zay miasa amin'ireny teneno fa mampikaikaika na io resaka fidangana amin'ny resaka telefônina io na io fidangany jirama io sy mifampijaliana amin'ny mpitondra na io resaka manodidina ny resaka banky io anareo vola miasa sy ny sisa nefa nareo mahazo tombontsoa tokony jerenareo fa matetika amin'ny mpitondra sy mivahoaka foana ny ampidina zay ny tena tsy ambaratelo na Madagasikara hoe ampidiny diazana amin'ny mpitondra dia mivahoaka ny tesitra fa mivahoaka tsy mahalala an'izay nefa opérateur économique ao anatin'ny resetra reny migoka ny tsirony ty Madagasikara ty dia mbola ao anatin'ny fanjanahantany tsika fa tsy fanjanahantany hoe misy hiram-pirenena dia misy sainam-pirenena fa fanjanahantany ara-toe-karena misy eto Madagasikara zay ny makasika an'iny hidirantsika eo ihany amin'ny mety ho vahaolana ny amin'ny farany fa nisan'ny trangam-piarahamonina anankiray ihany koa dia tsonanao satria hoe ianao avy any Mapikony ry matoa zao indrindra ny fanomezan-tsoa dia hoe misy trangana olana asa ara-tany ve iza ny manao inona raha sitraka aloha tiako tsy hivinao kely mpanaraka amin'ny fandarantsika hoe androantsika amin'ny resaka eo inona marina ny zava-nisy tany ary ohatrany ahoana ny situation androany ny riko tena marina zany atao aloha ty fandarana androany ty fa ny riko ny fitondrana fohy be dia hidina ny toerana tsy mila zonlirina tsy mila nizaniza satria ohatrany hoe tany tsisy fanjakana ny ao Mapikony district amin'ny Mapikony io zavatra io namana Gasikara misy vehivavy bevoka ao voankazy tanana dia afa-jaza misy certificat médical zany dia tsy misy raha-pitsarana misy fandorana tracteur ao mitonga ny polisy sy gendarme mitsoka mihitsy raha dia enjehan'ny fokon'olona tsy misy fitsarana misy eo Mapikony lehilahy voadariko dia niditra hôpitaly dia nitarika fahafatisana ho azy nyratra misy acte de décès mazava tsisy fitsarana misy eo Mapikony tonga dia fangalarana vary tsinjay ny vary io dia lasa hoe zaraina roa ny vary rehefa avy eo ao anatin'izay rehetra zay misy eo Mapikony resaka manodidina ny resaka hoe miasa ny olona dia daroany any am-piasana ny zava-misy dia izao namana Gasikara Fiansoa zay teneniko dia ny hoe tena mahatsapa ny vahoaka any fa tsy misy fandraisana andraikitra ataony mpitondra fanjakana ao Mapikony amin'io resaka io misy tany zany ary tia nefa ny zavatra lehibe indrindra tamin'ny tany niteteziko sy ny zavatra rehetra nataoko dia tao Mapikony nahita ny zavatra eritreretin'ny saiko sy mifaniriko mpandroso amin'ny Madagasikara dia fametrahana ny asan'izany mpamboly sy tatsa zany manarakara teknika ry zareo fambolena vary sy ny lojo zay fambolena vary sy ny lojo zay ao anatina tany 3000 hectara tany na Madagasikara mahita fijoroana vavolombelona hoe izahay mpamboly dia velona amin'ity zavatra rehetrarehetra ity eto mba masika eto zany zao ty ampisehoako anao ty tamin'ny 14 novembre 2021 ny bureau de doléance au niveau présidence de la République nidina tany reto daholo sy nihatra amin'ny gouvernora sy ny sisa ato anatiny eto zao dia mahita nyity taratasy ty eto mba masiko eto izay mena dia hoe copie mena gouverneur en révision sociale préfet de la région Sofia député de Mapikony député de Port-Berger chef district en Mapikony chef district en Port-Berger procureur de la République en TPI en Tsui procureur de TPI en Mapikony procureur de la République en TPI en Port-Berger direction régionale des domaines Sofia commandant groupement de la gendarmerie Sofia commandant zone de défense de la sécurité en Sofia directeur général du ministère public en Sofia maire de la commune urbaine de Mapikony maire de la commune urbaine de Port-Berger secrétaire général du groupe Sokota Tsirabe directeur des opérations Sarlekos Ramajang président des planteurs Sokota représentant des squatters ity nisy taratasy nataony présidence natao nivon'ny présidence misy fampiranana fa tena
Zava-dozy tena za moa zany tafaresaka tamin'Andriamatoa directeur en doléance au niveau présidence androany alohan'ny karako taminao ko maraina momba ny momba ny resaka io de tena nanao an'izay hoafany ihany fa misy tompona ndraikitra mpanao politika izay tsy fantatra hoe tena azo sokajiana ho asan-jiolahy sy asan-dahalo mahery vaika zavatra misy eo amin'io zavatra mampitoy io satria tena efa tsy ady tantsony ary lisy any amin'ny ady tany satria ny fidirana ministre ny fitsarana de mametraka hoe ny tany olona titré borné ary namafiny sy ny prime ministre zay hoe re zavatra reny a dia tsy azoko tiana fa misy fidirana keriny ao anatina tany titré borné tsisy fandraisana anjara nataony tompona ndraikitra fa de hoe lasa le mpambola victime ka ny zavatra misy eo raha sitrako namana ty zao misy zavatra ray PDP sary ary ho avoakanay avokoa re sary sy ny profo tena anananay fiany ny profo zay teneniko hoe tsy nisy fanavahana fantady ary zahay hoe iza le tena squatter sy sisa nitady an'le tena fotifiliady zay parasitraka hoe misy vidéo nalaina kely tamin'ny Facebook sy ny anona tato de hoe andao tsy iritsika fijoroana vavolombelona ty olo ty ao anatin'ny roa minitra sasany angamba aloha de hoaitsika ny zava-misy eo Zanahary ny raha zay dianareo tonga bokany ka sotra nagnamby fitenena ny anarako zany Madame Claudia Famboly miaradia amin'ny Sokotasarina Kos ao Tsinjala. Le zavatra misy eto aminay tena mampalahelo zay zany vahoaka mivelona amin'ny tany io ary société io zany hatreto tena mamelom-bahoaka satria zany zay zany manofa tany any ivelany mandeha 2,5 millions 3 millions casse or zay amin'ireo société reo 250,000 francs izy koa mamboly vary izy koa amin'ny voamegny izy vao 750,000 francs ka eto zany zay misy olo andian'olo zay vitsivitsy tarihiny le tombo Jean sy razanaka Clément ka ireo ologno re zany tegna midongo fa hoe magnano bodongerigny le tany igny edivanjare fa azonjareo ka io amizay zany mahatonga savorivory eto aminay ka ny mpagnano politique maloha zany tegna mampijaly zay eto izy koa district ny mampikony Paul Berger ka ireo ndro mampinana fotoka zaheo everiny fa hoe tsy vahoaka zaheo ary ny tegna mahatonga ireo mpagnano politique président fokotany tompoko olo voalohany niady io de misy listany jiaby zany ao de igny amizay ndesika amin'ny mpagnano politique milaza fa hoe vahoaka zareo tsy vahoaka tompoko ireo ologno rehefa andian'olo ke za zany agnatin'le nitafinjare tamin'ny 21 décembre izeo tany Antsinjaly andro miraiky ambin'ny folo aligny mandeha anjatony nanokitoko za jusque trango zany c'est que droit-njareo angamba raha trano asitra zay mety zay sanako ke io zany zavatra tegna mampalahelo anay eto ary société io na zahay zay mivelogno aminazy magnome vola zahay ndesinay mandeha miasa magnampy le hasanay ho azy zany de jusqu'olo aveza na district ny eza faritry Paul Berger jiaby mandeha mitontony mandeha aminay de mamelom-bahoaka zany le raha ke eto zany aminay mampikony tompoko tegna de noasaka magnambara za fa avy miresaka amin'ny OMC na ireo première instance eo mampikony dia magnambara fa hoe le tany Ansokota ke tsy azonay eo amizay zany hoe ino antony olo mandabaran'in'ologno tsy azo tanin'inona tsy sino ary lazainjareo hoe raha mbola député Paul Bera zay tsy migadra nazovy zareo tsy matafigadra zaheo raha idinina tokoa tena marina mo varina volontegna zany afandidy azy iskolo eto papamena nisy kilema amizao tsika niteny zao azo nitation tampoko varina fateriny agnaty trano de alaigny fotsiny tsy sino amin'ny tsika zao niteny ke malahelo zay vahoaka zany mba mangataka amin'ny fiaramiasa aminareo apita am'le mpitondra fanjakana magnaty hoe eto tianay zareo anaovagna aketo de tsy maintsy magnaraka ka raha heverinay za mampikony ary favinambarako chef district zany hoe mety tsy tandalagna donc za taminazy atsika district ny mampikony mamonolo za taminazy de tarakara zao ke zay zany zava-misy tompoko anareko tegna malahelo zahay indeso mpitondra fanjakana na président izy na zovy izy fa tegna malahelo zany zay am'izay zavatra zay ato fa Sokota tombo tsy mamono vahoaka fa mamelom-bahoaka satria zahay avy atsimo aviagny avy vangendrano aviagny tsisy tany ndesinay tatoy eto amizay zany ary olo reo agnatin'ny avy nisy niasa tamin'ny société fa amin'ny société zany misy règle na koa fa tsy marikare réglemendreo alandreo de ireo olo reo amizay dro niditry piatany zay zany ny zava-misy eto aminay misaotra betsaka tompo
inylay oronatsary andriamatoa zao nirina raha fanomezantso oronatsary zay nohitanareo a iza moa zany zao iny olona miteny iny zany hoe fantaniko voalohany fantaniko faharoa de hoe inona moa zany nidiran'zao nirina raha fanomezantso na hoe inona nidira ny afary malagasy amin'iny raha mafany ia le olona aloha zany a lay niteny teo de mpamboly ao anatin'lay tany soloteny izy tsy mivalaparana moa ny androanao fa manana fokotany siviny ao anatin'io a samy nazahoana feo sy ny sisa tao le ary vahoaka be misy raha mono nanao rehefa naheno fahatongavanay tany de nanao banderolina sy ny sisa fa nangataka zay aloha hipetraka amin'ny filaminana fa iezaka zay hitondra zany any amin'ny tompona raiky mpanjakana aleo ny lalàna satria tade droitsika nidiranao anatin'le izy de tsotra ao anitiny a fantatrao tsara ary zay moa ny titre hoentiko eto androany fa anisan'ny président fiarahamonimpirenena afary malagasy société civile ao anatin'ny afary malagasy anisan'ny adetriako ny resaka fiady amin'ny tsy maty manota sy ny tsindry azo lena ka ao anatin'izay zava-doza hitako teto amin'ny firenena zany hoe ohatrany hoe tsy fanjakana atao anatin'ny repoblika amin'ny Madagasikara lay mampikony misy fikasia tanana misy zavatra maro misy fiarahamonina ny antso rehefa nahinao ireny antso ireny zay de hoe aleo tsy mihaino fotsiny efa ely iny dossier iny tao efa ely reto antota taratasy maro ty zao misy fandavana didim-pitsarana ao ty mitiny didim-pitsarana misy grosy tya izay misy expulsion fa tsy taterahany tony efa raha jereko an'ity anankiray ty zao de arrêt numéro 503 tamin'ny 2 décembre 2015 tao amin'ny tribunal de ohatra zany reo taratasy maro isan-karazany ty citation juridique manamarina fa hoe misy tompony tany ary ao anatin'izay rehetra zay de tsotra ny anahy de tsotra hoe fampandrosoana n'ity firenena ity na Madagasikara tsisy afa-tsy mifitodiana any amin'ny tantsaha ihany ary ao fambolena sy ny fiompiana ka misy tantsaha tsy afaka mamboly ao misy tantsaha hiarany herisetra ao misy fanitsakitsahana zon'olombelona ao ary asan-dahalo sy tena fandrobana misy ao betsaka zany mety misy za malala tsara zao tena tsoroko aminao fa zavatra iniko ary zay nisorako iny adimy kely ny teny avy tany am-pendoana satria nakalaza ny fahefatona nisiny ny invité du jour sy ny Real News de le hoe tsy voafitom-bola fa misy mpanao gazety tonga any na Madagasikara tsy le vaovao any avoakany na tsy mivoaka le gazety na tonga efa groupena mpanao gazety be deabe ny tany misy olona zany tonga de manafina ny vaovao io zay niderako ny Real TV hoe misy vaovao tsy tokony afiany eto Madagasikara mety tsy fantatry ny tompona andraikitra be deabe zany nitatitra momba ny io raha io fa taona maro nisy olona maro voankazo tanana isy fandroana ohatrany ahoana moa fieritreretantsika zany hoe zany lay atao hoe fitsaram-bahoaka ahoana misy tracteur aodorana ao ahoana misy vehivavy bevoka afa-jaza misy certificat médical de tsisy mifanadiadina na fampidirana ponja ahoana nisy olona tratra ny CBV nitarika fampatesana tsy misy mifanadiadina ahoana misy fakana vary be deabe ka tsy misy zany rehetrarehetra de natsony izy hoe squatter fa ny zava-dehibe am'izay na Madagasikara de nikaraka eto amin'ny Real TV sy ny andraikitra raiky de hoe hiten'ny tompona andraiky mpanjakana hijoro apasa iny hoe zay ny zavatra misy any disokavy aloha rehefa nadiadina aza mijery vaovao aza hoe Real TV reriny ianona fa andana midina any amin'le toerana de amarino le zavatra misy hoe izy ary mivoaka ao ny anaran'le mpanao politika rehefa tena manao fanadiadina ianao ka zany zavatra zany na Madagasikara de zavatra mila seho anatin'ny tsy maty manota misy mieritreritra ny tenany anao tsinitsinina malagasy azy ary mbola misy mifampiasakira tsy manaraza ny tany-tandalàna ministre fitsarana de miteny samy eo ambany lalàna daholo isika ka maninona raha misy zany zao eto de sorako manokana ny seg satria niakatra taty reo vahoaka reo de nakany amin'ny seg de seg rehefa avy eo na ianao le zava-misy vao niteny hoe sokapy le fanadiadina tsy haiko telo andro misesy ny gendarme groupement nanao fanadiadina vita ny fanadiadina teo amin'ny groupement bloqué indray le enquête tonga amin'ny tribunal de zany zavatra zany de rehefa teny hoe ny OMC ao ahitsiko tsy hoe manao kolokolo zareo na hoe maka an'le parti zareo fa baiko politika tsy afahan'ny OMC district ao anatin'izay rehetrarehetra zay tsy afaka manao an'ilay enquête ka io na Madagasikara de hoe tany-tandalantsika ary tokony hojerena satria ty zava-doza soa manisy ty Real TV ty ary tazonitsika ato ty ao anatin'ny resaka mandarana tsy ho ty fandarana ty fa hoe raha sanatrika misy raha mandrika ao satria efa leo le ponina mavokatra vary izy reo de alaina amintsika am'teny zao misy saisine vary ao amin'ny OMC ankehitriny de misy nididi-pitsarana voaka de hoe zarao roa le vary nefa aty-pitany milisy ny tsotra de hoe anizany tany zay ny fanadiadina dia rehefa mita hoe anizany tany de tokony ho fantatra hoe titre borné ve le tany amin'ny fomba hoana nazahoan'le olona tany eo zany le tenentsika foana ary zay ho amin'ny problème eto Madagasikara iza le miady amin'le tany nefa ao anatin'le raha fahalalana zany orinasa le orinasa Sokota lay orinasa Sokota no fahalalako an'le izy sy lay Sarlakosy ro zany no tena tompo-tany de ro napiasa le tany eny tsy ho alainy zareo anazy fa nofokon'olona eo fa izy mamety toaka teknika sy ny sisa de misy fipetrana rana atao de reto hoe squatter atsotsika hoe squatter reto anisan'ny nanao
nanao ny fifanarana atao am'le orinasa de misy ny discipline ao zany tena gaga hoe hoe azo refesina mbola eny ohatrany hoe sondage hoe mbola e zany de efa azo refesinao hoe zao ny lojo azo am'ty zao ny vary azo am'ty zao ny zavatra misy an'ity manara-penitra na ara-teknika toa anara-teknika misy magasin de stockage be dehibe ao de zany zavatra any de afaka avancena volamelo ireo tantsa amboly de tena vely reo mpamboly raha hitantsika tamin'ilay vehivavy teo izy zao de hoe tena anisan'ny joro-babolombelona izy ary nanaitra atao anatin'izay na Madagasikara de hoe tena tantsany voatra ozy izy tena fadiranovana zanaka mafiady zanaka ambanivolo filazany azy fa zao mba tonga amin'ny toerako noho ny siny io asa miankina amin'ny sokotasy ny sarlikosy io fa problème ndray zao de manomboka be de be vehivavy manano tena ananana feo ananana sary zany hoe loza mivadiny ary tena nifikitra tamin'io fambolena sy ny fiompiana io mitovitovy mantsy amin'ny système le cofru ny système ty orinasa sokotasy ny sarlikosy ty de izay zavatra zay zany na Madagasikara ny olana satria tena tantsy tandalana ao za zany samy joro-babolombelona am'izay hoe tena ohatrany tsisy manam-pahefana ao de averiko indray mandeha tsy hoe kolokolo le ao am'le manam-pahefana fa misy baiko politika avy any ambadika hoentina amian'le vahoaka sy akany fananam-bahoaka misy fitaroana azany tena misy porosany rehetrarehetra zany na Madagasikara fiaso androany ohatrany ahoana zany situation ao makaiza ihany koa no mety hotoy an'ilay raharaha inona nefa fandraisana andraikitra nataon'ny tompona andraikitra maefa tany an-toerana ary inona ny oetreretiny afary malagasy ho atao tompoka za mihitsy zao fa miainao zao zavatra zao filopirenena za mihiny fa raha reny teny filopirenena reny de tena olona manaraka akaiky anao izy tena olona tena olombelona mijoro izy miaino ny fiainan'ny malagasy de raha zavatra atao androany hitanao zana prisika andreo vahoaka aloha tsy fanohatra nareo aloha tsisy lay ady fifanohana fa tantandalansika mino fa misy aveo amin'ny ministère en fitsarana misy aveo amin'ny ministère ny atitany misy aveo amin'ny secrétaire mpanjakana médita gendarmerie misy olona maro manaraka zao fandarana zao na Madagasikara fa tsy hoe anao an'ity fandarana andraikitra andraisina ny karana teto aminao te sur place tena de manangata Gasikara aloha mba hiakatra ao aminao satria ny fieriko fa todi-miady mambato reo vahoaka reo misy zavatra tokony ho raisina ao anatiny misy tsy maty manota ao misy tsy maty manota ao anatin'io zavatra rehetrarehetra eo misy baiko politika ao de aloha sokamana fanadiadiana de mba midina any toerana de tokoa de tsoroko aminao tena isorako manokana ho any Andriamato Richard Sorakotoarmanana zay directeur de doléance tsy zany ny antso aso izy ny antso ny teny izy fa tena efa nanao an'zay hoafany zay ary izy nisamy mahafantatra ny mpanao politika izay ao ambadika io resaka mampikono ary nanaiky izy fa tena grand développement eto Madagasikara nitovy raha ny teny an'iny resaka voabe iny ny filopirenena mbola tsy latsa-danjanony voabe io tanàna io na Madagasikara fiansoa satria tena 700 reo mpamboly tena agré mpamboly a famille fa raha miteraka 5 avy reo zany na ohatry zany na enina na mamelona ny avany sy ny akonany de tapakatra trany amina amanalina ny olona velominy io tany io akoatran'izay tiako manambara aminao fa ny zavatra hitako tany ary zay ny tena naparary ny foko de ny hoe tena vohitsakitsaka ny zon'olombelona ao tena misy mampiteny ny anarany ary mirehire mihitsy hoe zany zany zavatra zany tsy azoko ekeny eto amin'ny firenena ka manosika mafy andreo olo reo zay anara-dalàna za moa nanosika zareo hoe atao amin'ny fitorianareo de andefasy copie ny présidence atao amin'ny fitorianareo de andefasy copie ministre ny fitsarana atao amin'ny copienareo de andefasy copie ny sega atao amin'ny fitorianareo dia andefasy copie ny ministère ny atitany fa izy revana hoe inona le andraikitra ao anatiny de tokony hijery zany no OMC rehetrarehetra ao anatiny hoe tianao satria misy sary eo hitako misy fijoroana vavolombelona ao chef district anidina teny mitondra police gendarme de enjehandreo fokon'olona mihitsy eo masondro zareo may reo tracteur reo misy sary ao misy rehetrarehetra ao ka zany zavatra hoe ho azo ekeny eto firenena mandeha any aminatina fanjakana bananianina isika ao anatin'izay rehetrarehetra zay de misy somatoky ana Madagasikara fianso fa ity fandarana ray voalohany nataontsika senao ty zay afaka ijoroana ao aorianan'izay rehetrarehetra zay de anova PDP io zavatra ao mampikono io fa tena vahoaka miasany ao tena avokavoka toe-karena zay tsy fahitako aririko aparitaka amin'ny commune maro samy hafa eto Madagasikara zay etsoko an'ilay société hoe ohatrany tena ilaina satria mitrandraka an'ilay are-pirenena mitrandraka an'ilay arena ara-bojanahary le vahoaka ao fa de tena ny zavatra message tonga ato amiko nataon'izy rehetrarehetra na Madagasikara dia matsiaro tendry zareo fa kely tsy mba mamindro matsiaro tendry zareo fa tratry ny tsindry azo lena matsiaro tendry zareo fa tena misy ny tsy maty manoto eo aminy ary matsiaro tendry zareo fa misy afaka mampiasan'ny anarany eo anivon'ny
fitsarana na nivo fanaty adiny misy fanaty adina mandeha de bloqué tsy tonga eny nivo fitsarana koa fa mbola ao anaty ankety zany tsika zao sa efa miakatra fitsarana efa misy ka ty raha jereko anao zany ty tamin'ny 14 novembre 2021 zao ty an'ny présidence ty tatitra présidence ato daholo reo nanao signy rehetrarehetra tsy haiko firy pazy izy tya no namena zany hoe tsy voaingana le izy zany fitambarana zany tsy zavatra omaly rery ihany fa zavatra efa nandritra zay rehetrarehetra zay ka ny ankety zao de bloqué vitany ny gendarmerie zay isora amin'ny vahoaka mihitsy ny gendarme any toerana tena nandray andraikitra fa bloqué indray le izy eo amin'ny fitsarana hoe andeha hiakatra ny fitsarana de misy miteny de misy mitsoka sofiliany hoe ho any fitsarana daholo indray tsika e mitarika rébellion le izy mitakana ary tena marina misy association de malfaiteurs amitsangana ao anatin' zay rehetrarehetra zay ary misy ao anatin'zany rehetrarehetra zany any tsy maty manota dia zay zavatra zay zany tokony jerena hoe fanady adina ny tokony hamaritra zany rehetra zany ary mametraka amin'ny fanjakana ho état de droit amin'ny zavatra mampikono ro vahoaka reo hoe manaiky miantotsotra fotsiny izy hoe midinina ro manam-pahefana mijery aty fotony de ataova fanady adina de raha zay diso de katrao zay na misy defo anay tsy misy zany zavatra ho amboamboariny ato andeha ilalao communication tsika na ilalao inona fa aleo midina ifotony ny tena tsara indrindra zany raha zay zavatra misy de hoe zavatra tenenina rehetrarehetra eto zany raha tsy mety de ataovy ao mazenga mihitsy ny force nareo OPJ miainga manao ny fanady adina io de hita amin'ny marina de zay diso de foanana avy eo fa raha tsy zany tena anenenana io ary tena zavadozy io zavatra misy eo mampikono io namana gasikara fianso farany zany raha misy ny antso ataonao zany ho an'ny any toerana sy ny fobe de ohatrotrany ahoana zany toen'le satria hoe hoavy zay anampy zay sa hoe le tena anjara ndraiky tsy ny afary misy mas le izy tsotra kely ty teneniko ilay société na le vahoaka ao tsotra ny zavatra teneniny hoe andao hiara-iasa ary zay ty PV ty tsisy na ny andana zany na ny akilany ho an'ilay fokon'olona tsotra de ny teny hoe andao ho alamina hiaraka iasa tsika rehetrarehetra fa tsy voatery hiakatra tribonaly tsy voatery ilana fary malagasy tsy voatery ilana nizanisa fa hoe andao ary tsika hiaraka amboly hiaraka amin'ity société ty any tany ampiasainareo ihany fa zao kosa nefa ny zavatra norme fa le olana ny gasikara de ny hoe reo le miasa tsy afaka miasa le vahoaka ao zao misy fatiantoka amina miliara noho ny tsy asan'ireo vahoaka ireo zay vola tokony hiditra ny tamy bloqué ny volo pitehana ny fitaovana pitehana ny resaka maro pitehana fa ny tena marina de hoe raha midina ny avy aty amin'ny fitondrana foibe zay etsondry zareo de ny hoe midina ao anatiny ty resaky ty aloha zany tsy andrasantsika ohatrany ren'ilay problème be dibe hoe efa tena misy raha mandrika vo irana ndray ministre be dibe fa mbola de ao anatin'zao rehetrarehetra zao de jerena hoe ahoana ny amahana ny olana ao mampikony io satria tena miantoka ny toekareny io de raha zay zavatra teneninao zay zany de tsotra hoe misy fandaminana azo atao ao misy zavatra vonona ifandamina na le société Sokota na le sary lekosy na ro groupe na mpamboly de hoe andao atao andao atsahatra la herisetra andao jerevana marina de andao zara zany ampandroso amin'ny Madagasikara zay fotsiny eny Gasikara de vita eny ary marina ny fandarantsika anisan'ny afantaranao koa ny ankoatra ny Afrique malagasy moa ny mpisabo malagasy fitrama io moa araka ny fangatahany maro foana de hoe mezaka foana nareo mampitombo ny maso ivoanareo manerana ny faritra rehetra ireo vohiparitany ka raha sitraka ao ihany koa ngambany mba afana zany mampafantatra ny olona hoe aiza sy aiza ny laharana sy ny toerana ihany koa maranantsika anazy sy ny tsara ho fantatra tianao ampitaina mahakasika an'izay ataontsika hoe fitsaboana nentim-paharazana zay tompoka ny any mazava-dehibe fitsaboana nentim-paharazana aloha tiako tenenina namana Gasikara ny fitsaboana nentim-paharazana tsy indrindra fa fitarama tsy mampiasa fitaovan'ny dokotera tsy mandidy fa natura fitesana ara-batana sy fampiasana andreo zava-maniry malagasy zay no avoziny tsy mampiasa tapakazo ihany tsony koa ny mpisabo malagasy fitarama fa huile essentielle so floral no ampiasaina ao anatin'izay rehetrarehetra zany hoe dossier tanteraka misy fahaizana ho atao ao ohatra de zava-maniry ary sakafo ny tsaboana eo nivon'ny mpisabo malagasy fitarama tsy mitsabo olona ny an-trano tsy mitsabo vehivavy bevoka ary mametraka tsara ao anatin'izay rehetra zay hoe anjara andraikitry ny olona zon'ny olona zany no misafidy zay mpitsabo tia ny tsabo azy de eny anivo zay zao zavatra hitantsika farany teo angamba de hoe eny vato miezaka manatsara an'izany olova ho an'ny taranaka tsy mifandalovako androany irery eto tany ny zava-dehibe fa ahoana ny ipetrahan'izany satria raha makandray andreo reportage sy ny zavatra avy any ivelany de hoe any Chine zao efa misy hôpitaly tsy mampiasa
zavatra ny dokotera fa zava-maniry daholo ny tsaboana ao anatin'izany hôpitaly zany ka ny ametrahana an'io tsy androany dingana lehibe io ary mety marina fa mety misy sao anatin'ny informel ny ankamaroany reny raha tsy hijery afa-tsy reo mpivarotra tapakazo iry-ambodiny soritra ny petite vitesse efa mpitsabo nentim-paharazana ny reny fa mba ampidirana azy ho ao anatin'ny ara-dalàna sy anaraka ny norme sarotony zay tao amin'ny fanatsarana ny trano ny sisa maro ny éthique déontologie ary famerenana zany groupe zany satria anisan'ny voka-dehibe azontsika ny adina trehana tamin'ny fitsaboana nentim-paharazana ny coronavirus nandresiny malagasy ary nina ny tapa-fatesana zany zavatra rehetrarehetra zany manana ny fahaizany reo mpitsabo nentim-paharazana reo ary ny tenako mamerina foana fa zatsy mpitsabo ary tsy tsabo mihitsy fa mametraka kosa ao anatin'izay na Madagasikara fenso hoe ilaina ny mampiroborobo an'izany fitsaboana nentim-paharazana zany izay moa zany zao teritreto mbola tsy nijanona tao anatin'ny masovofa ny Nivato zany zao eo amin'ny akaikin'ny hôtel Nivato ao dia natsangana eny ny VIP satria maro olona avy any firenena hafa vazaha sy nosy ny sisa izay mitsabo tena dia afaka makeny Nivato izy dia ohatran'izay ankoro manam-pahefana maro zay mangataka an'izany sy ny parking io akory tsy hoe VIP dia andeha hitombony sara ny fa kosa no ilay apahany dia eo amin'ny Nivato hôtel ny Nivato zay natao an'izay fa manirana Madagasikara mitohy hatrany ny asa mpitsabo malagasy fitrama zay teneniko hoe manana an'izay fahaiza-manao izay ary sarotiny tanteraka izay ao anatin'izany rehetra zany mandevina aretina toy ny resaka rehefa aretina zany dia afaka jerenao avokoa ho an'ireo ekipa rehetrarehetra fanatsarana no ataoko ary fijerevana an'izay filompanorona ny mpitsabo malagasy fitramany tena koa zay tsy ho afaka asorona izaniza mihitsy ny zoako ao anatin'izay mafilompanorona manana zoteno ao anatin'ny mpitsabo malagasy fitrama zay io moa tenentsika hoe ny atao hoe zoa dia tombotsoan'olona iray no ao anatiny ka tombotsoana fa nanako mpitsabo malagasy fitrama tsisy afaka analany zoako mihitsy na PDG na tsy PDG ary mivoy hatrany ao anatin'izay rehetrarehetra zay hoe tsy maintsy asandratra izay nentim-paharazana zay tsy mora ny ady ao satria be ny adverseran'ireo zay tsokony rehetrarehetra hoe ohatrany ahoana zavatra atao rehefa milamindama moa tsika Madagasikara dia mangatahako hoe tena mba ho émission ray mihitsy zay resaka fitsaboana nentim-paharazana zay inona le voka-tsy ho entiny eto Madagasikara fa ny aretina rehetrarehetra dia zao zany zao misy consultation gratuite folo andro nataony mpitsabo malagasy fitrama manerana Madagasikara ho fanampiana amin'ireo aretina ririnina torohevitra raha-tsakafo fa mba mitondra carnet fotsiny le olona ao anatin'izany rehetra zany marana azy Madagasikara dia toy izao reo toerana misy mpitsabo malagasy fitrama mba afahan'ny olona manantony tsy mitsabo olona ny trano zay tsy mampiasa fitaovana dokotera tsy mandidy ary zava-maniry sy ny otra ny tsabonay ary sakafo zay tenenka tsy mampiasa tapakazo tsony koa zay dia 67 hectares eo amin'ny garazy mivoy be mivoa amin'ny enora maraina hatramin'ny 4 ariva rehefa sabotsy lahy dia consultation gratuite ny ono zato tsinana napitan'ny Sovena amin'ny efitsika manao saté brone eo ny tosy dia eo amin'ny dalina ny BOA Ivato dia nafindra ery amin'ny Ivato hôtel eo Ivato zany eo amin'ny Ivato hôtel eo merina mpivoany dia akaiky amin'ny fiangonana katolika sabotsina mehana dia amin'ny Jiramataloha akaiky amin'ny poste eo Ambomangakely dia mikianja rehefanaka Ambotro Manjaka dia akaiky ny espace EMI akadiny tomba ny ilanena abattoir sy ny domaine Tanjombato eo PP andafy atsimo amin'ny station Sel mahitsy pharmacie taloha akaiky ny terrain Manjakadrina Manakasikely Route Matasoa Miarinarivo amin'ny 4e ambany pharmacie Avitra Moramanga akaiky ny cathédrale apita amin'ny Bata eo Tsiro Mandidy Amboasary kely akaiky ny Pompy Antsoy akaiky ny fonction publique Amboto Madiro Mahajanga Tanamboasotema akaiky ny FEC FM Digo apita ny église Notre Dame Ambatolampy Ambanimaso apita ny station Sel Antsirabe tsy mivoaria dia eo ihany koa Ambositra mpivarotana omby taloha apitan'ny HEP eo Fianaratsoa dia ambany lycée Manakara sy Ambalafary Gara domaine Mananjary Ambatolampy Atsimo amin'ny Gare routière sy Mpindrano Farafangana Mangarivitra Lalatany apitan'ny Sovena Marotsetra akaiky ny fiangonana Tonzila akaiky ny fiangonana Katolika Fort Dauphin Bazary Koradava face microcrède dia mieritsetosika eo apitan'ny Jirama mihitsy Ambatondrazaka 67 amin'ny Somakodisy Ambilibeta avec asaka amin'ny Popole pneumatique Tomasina toerana rony ao Tomasina Tanamakoa ny Lailan Posniotiva Tomasina Mbolomadinika amin'ny Kingo Moto Sonirany Vongo eo amin'ny Atsira Gavo apitan'ny Katsimain face 516 Fenao Riveste Fenao Rivodoany akaiky Manjatina Ambanja apitan'ny pharmacie Zakia Ambanja centre Sambava Analamanjirofo akaiky ny Orange Arivo Mamp dia eo apitan'ny pharmacie ery ambaniny Col Johnson ery dia lary-pivatsola apitan'ny CSP2 mivoa amin'ny nora maraina ka hatramin'ny 4 arivo io ny tiako tenenina ao anatin'izay na Madagasikara fenso dia hoe fitsaboana nentim-paharazana ny ao misy zay consultation gratuite zay raha numéro ana téléphone moa zay hitantsika tamin'ny écran eo ka mitady mitsabo malagasy fitrama ianao dia 034 82 780 44 034 82 780 44 raha Airtel dia 033 67 060 08 033 67 060 08 makasitraka le matoa Jean-Léline raha fanomezantsoa nanakina sain'ny fandarana tamin'ity alina ity raha misy afatra farany ihany koa tokoa
ya malagasy tsika rahina zava-dehibe aloha de mbola mangataka an'le toena Madagasikara hoe mba hisy lay débat na invité du jour na io émission spéciale ataonao sy ny filoham-pirenena satria betsaka zavatra mbola tsy voalaza sy ilaina anazavana ny saim-bahoaka fampandrosoana ho an'ny malagasy zay alalan'ny malagasy ny tena marina ary anajanonantsika mifitina Facebook sy ny sisa zay ny ray voalohany. Ny faharoa dia hiditra amin'le resaka mampikony sy ho an'ny malagasy rehetra zay de mijoro hatrany ia de mieritreritra sy nitsindry azo lena misy resaka fianara-tsy be dehibe koa ato zay hoidinanay ato ohatran'izany ny eny ambodin'ny sotro ohatra tena misy olona amina hektara tany amina hektara mila jerena mitohy hatrany ny asanay na io amin'ny resaka olana ara-tany na io olana amin'ny resaka fanambadiana na tsindry azo lena eny vao fiarahamonina na tsy maty manota ao anatin'izay rehetrarehetra zay farany ny mpitsabo malagasy fitrama de mitsabo amin'ny alalan'ny otra sy ny zava-maniry ary mametraka foana fa arena amin'ny malagasy ny arena ara-bojanahary isika rehetra de tokony havana ifamela mangataka ny grand pardon ijery fampandrosoana ary samy tompony ty Madagasikara ty tsy tokony ifanilikilika tokony ijery hoe tsika hoaizy ty tanindrazantsika sy noavin'ny taranaka ny sarobidy indrindra fa tsy nyfandalovantsika eto ambonin'ny tany androany ihany makasitraka na Madagasikara fiansoa ao anatin'izay rehetra zay ary mino fa mbola misy ny fivanianantsika eto irasantsika lavalava kokoa satria androany tena manapetra fotoana makasitraka indrindra veloma tompoko sotrinina tompoko isorana ihany koa tsika rehetra tany tokantrano miaraka taminay hatramin'ny farany fandarana mametraka manapitafa ho amin'ny rapitso indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko. Mateza Tol manolotra anao ireo amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.